Ny fototry ny olana dia anankiroa lehibe raha miresaka ny titranga izay nisy eo teny amin'ny université ity. Ny fototr'olana voalohany indrindra aloha matoy ireo mpitandro ny filaminana tao anatin'ny hémorrague ireo satria manko ny hémorrague sy ny FIGN no niaraka zany ny vondrona nanao an'iny mission naniraka teny amin'ny université iny. Matoy ireo miaramila ireo izay tena tsy tahotra tsy henatra i masom-bahoaka ary malala tsara izy fa misy pakasary fa le ray moa tamin'ny fotoana anankiray rehefa nanaparany ny fony teo le tovolahy atao hoe Jean-Pierre ity de mba niteny any tandremo so misy makasary eo izany hoe te ikalabona anao ny herisetrany anao ny abibinany zany le mpitandro filaminana ankalalana fa le misy makasary zany somary mety manelinkelina azy ihany de ohatrany somary tonga saina kely izy zany tamin'ny fotoana anankiray teo izy tandremo misy makasary satria mbola andeha anoy anao an'le herisetra amin'le mpianatra zany ireo miaramila sy ny mpitandro filaminana ireo matoa zany ireo mpitandro filaminana ireo satria ireo tsy au gradé izany hoe tsy manana ataontsika hoe mary grade zany grade ambony zany maro-boninahitra zany tsy manana andeha ataontsika hoe galona ambony zany dia reny manao an'le mission eny akianja ka matory ny olona miaramila ataontsika madinidinika reny mahasahy manao an'io zavatra ataon'io de satria le any amin'le lehibeany mihitsy ny fototr'olana voalohany indrindra aloha maninona moa le lehibeany tsy mampita any amin'le olona iration hoe atreto ny azonareo atao rehefa mandeha manao an'izay fampandriana ny toerana eny anivon'ny université izay atreto ny azonareo atao Maria antsika tsara Bruno Rajonarvelo fa izany manao raha ataontsika hoe nitsoka ilay mpianatra ohatra zany ka amin'ny fomba isamboranao azy de mahafaka mampiasa moyen ianao zany mba immobilisena mba tsy ampetsehana an'le olona fa amin'ny fotoana izay efa tsy mampetsika kosa an'le olona izay ataonao lasibatra zany tena fahotana mahafaty mihitsy ny mbola mampiasa herisetra amin'le olona efa immobile efa midaboka amin'ny tanany le Jean-Pierre mbola nomena laser izay tena mamono ary tsy gagako raha hoe torana ilay zazalahy satria ny décharge électrique alefa amin'ny vatany amin'iny resaka laser izay natao tamin'iny tena normal raha miatraika any amin'ny fony normal raha miteraka fahavoazana lehibe amin'izao fotoana izao ary mangana mihitsy moa le tovolahy raha ny sary zany hita tamin'ny fahita lavitra omaly habibiana to inona ho an'ny mpitandro filaminana ny manao an'izany fa matory ao mahasahy manao an'izany daroka ane zany daka ane zany efa mitaraina maty ozy izy le tovolahy tena nyteny mihitsy izy hoe maty efa tena marary azy ary tena enao mihitsy zany hoe complainte le fitarainana avoakan'le tovolahy satria tena marary azy loatra le zavatra atao azy mbola mena ny daka nisotomina de nadona tamin'le rindrina nadona tamin'le fihefahazo de le fomba nampidirana azy tao anatin'le fiara indray rehefa aveo mbola nitsindrina tao ambonin'ny seza indray de mbola mipetrahndry zareo le seza cruel takaninona ny olona manao an'izany mbola fisainan'olombelona ve ny anatin'ny fisainan'izany olona zany miala tsiny miala fondro kosa fa olombelona ny olona nataonareo iny ary nagaga de izao ny fisimitrangan zavatra tahaka an'iny tokony teonao ihany de misy réaction ny olon-dehibe tao anatin'io fitandronan'ny filaminana io hita mba okane zany au vu au sud de tout le monde hita n'izao tontolo zao ny abibina tsy roa matany nataon'ireo mpitandro filaminan'ireo an'iny tovolahy iny fa naninony ny tovolahy iny moa ve nangalatra bois de rose le tovolahy moa ve le tovolahy dahalo namono an'le miaramila miisa valo izay maty tamin'ny farany herinandro teo nomena maro-boninahitra titre posthume sa iny ve tratram-body omby namono olona nantifitra basy olona tsia nanao manifestation estudiantine izany hoe manao fetsiketsihana tsy misy eloka izany olona izany raha ataontsika hoe nanakorotana izy de eloka mifanakorontanana fa mijustifie ve na manamarina ve ary mendrika an'iny famonoana abibina tsy roa matany izay natao azy iny ve izay mety ho eloka anenjehana azy miala tsiny miala fondro fa tsy maintsy ampiakarina mihitsy ny feo amin'ny androany maraina ity satria tsy rariny loatra ny zavatra nahazo an'io mpianatra io fa maninona n'le mpitandro filaminana ohatra nyreny hoe ny fahitana nyreny manko de ohatra ny hoe tena enao mihitsy zany manana ataontsika hoe
règlement de compte personnel am'le olona de tena ianao mihitsy ny manao ny hainao ray manontolo mihitsy andeha ampiarana le herisetra am'le olona raha jerena zany de ohatran'ireny hoe nga nangalatra ny vadinao io olona io ohatran'izay le fomba fiteny azafady fa ohatra zany teneny zany satria ilay degré na violence na piaran'lay mpitandro filaminana ary maro ry zareo to tsy mba raitsy roa asa ohatran'ny sanatria vava miteny ohatran'ireny hoe efa mihinana zava-madomela de tsy mahafeny tenany reny ve sanatria vava miteny satria tena tsy voafehany zareo ny tenany na olona anankiray mpianatra anankiray fa zareo efa ho folona mitambatra amin'iny teo ary tamin'ny fotoana anankiray moa nisy anankiray ny teny mihitsy aza hoe ok'izay e satria efa tena tafahoatra ny fomba ny sitomana an'le tovolahy teo de misy ohatran'ny fefy hazo zay moa mipotehany zareo le fefy hazo de sitominy zany le tovolahy de adonany am'le fefy hazo ila zany hoe tena tsy olombelona mihitsy ny olona iny nanaovany asa ohatran'ny sanatria vava miteny biby zany de hoe ty tsy marary ty na adonana am'ty na atao an'ity immobile le olona tsy nitsoka raha hoe ny nanao tentative na fuite manko le olona zany eo amin'ny lalàna amin'ny fe amin'ny trangan-javatra takan'ireny de hoe nanana droit izy nampiasa herisetra na nampiasa moyen tena ampelantanany immobilisena na tsy ampetsehana n'iny olona iny inona ny ratsy nataony io mpianatra io fa tena mieritreritra mihitsy le mpitandro filaminana fa tsy maty manoty satria zay le nyteneniko teo hoe ireo lehibeany mamelaza manao an'io io moa fiteny matetiky ny eo anivon'ny tafika eo na ny anivon'ny folo loalinda hoe il n'y a pas de mauvais éléments il n'y a que des mauvais chefs hoe tsy misy loatra nge matory eo mauvais na hoe tsy manjary ny asan'le mpitandro filaminana madinika de satria le lehibeany ny manao ny ataony edre ahoana koa moa tsy ho alay-panahy eritreritra n'izany ny tena satria efa nanafangaro loatra ny resaka politika le sefony le miaramila na le lehibeany le mpitandro filaminana na resaka fampandriana fahalemana na fampandritany tsotra satria ny ao anatin'ny lohany zareo de hoe raha vao misy manao fihetsiketsehana de anonga-panjakana zay ka de andao atao amin'ny fanaovana azy zay nge io zavatra io e ary aza donona fa io Jean Pierre io tamin'ny fotoana voalohany na voasambotra azy de efa saika ho enjehana noho ny coup d'état hoe tentative na coup d'état de ny tena no me sady tapatsinay ny malahelo hoe paranoïaka loatra le mpitandro ny filaminana satria tafiditry ny virusny politika ao anatin'ny lohany satria koa efa miaro fanjakana mafy loatra fa tsy manao le mission mampitandro filaminana sony hoe tandroka harin'ny vozana fa eritreretinao io tandroka harin'ny fanjakana zay ny fieritreretana azy io fitondram-panjakana zany hoe le régime politika zany no arovany ka mahatonga azy manao excès de zèle tahakan'io ary le excès de zèle mitarika mialatsiny fa masiky ty teniko ty barbarie acte de barbarie zay tena innommable mihitsy azonao omena anarana tsony akory rehefa mihoatra n'izay azo ekeny tena mialatsiny mialafondro kosa fa tsisy olona afaka anaika ny trangan-javatra nitranga teny amin'ny université omaly iny de enao zany miteny hoe ka satria le mitady anakorotana le tovolaka ok ndao atao hoe mitady anakorotana le tovolahy andao atao hoe mitoratora-bato le tovolahy zay hoe tsy tafiditra ao anatina manifestation étudiantine zany na hoe etsika amin'ny mampianatra azy zany mitoratora-bato zany na ny mpianatra na ny olona mandalo ny gafigafiny tena tsy mety mihitsy ary tsisy mamerariny an'io mpianatra io am'izany fa mialatsiny fa tsy mérité herisetra tahaka an'io zay torabato zay fa enao amampitany filaminanao natao apiatra lalàna ianao de ny lalàna ampiarinao sambory le olona de anao vankety le olona inona ny eloka ny enjehanao azy ny torabato olona nanao violence tamin'ny olona de enjeo izy anatrehan'ny fitsarana mideside hoe mieloka tokoa izy tam'izay mizaka ny sazy tahaka an'izao fa tsy anao ny andehanao ny règlement de compte ho amin'ny mpianatra io fa naninona anao io mpianatra io naninona andreo mpitandro filaminanandreo ary reo moa zany tsy manam-pianakaviany reo mpitandro filaminana miseho amin'ny gazety sy miseho amin'ny fahita lavitra ireo de tsy menatra ny fianakaviany zany mpitandro filaminana izany tsy menatra ny vady aman-janaka zany mpitandro filaminana izany ny zanak'ireo mpitandro filaminandreo ne mety mpianatra e hoe zao zany ny fiasan'ny dadanay zao zany ny fiasan'ny zanakay ohatra raha ray aman-dreny zany mieritreritra mahita ny fihetsika ireo olo ireo hoe olo iretsy fa nitezaina tanatina abibina nga so de tsy olombelona intsony ary ny fanahany zany olombelo zany olona izany so de efa tsy fanahy olona intsony satria tena efa tafa ohatrany hoe se amor mihitsiny minoatsika fa raha zao ary ny hitany besiny maro zany hoe mitetsika tenenina hoe hita mba oka izao fihetsika ataony zao maika moa fa ny any amin'ny tsisy mahita any
ny any amin'ny tany lavitra andrina any de inona zany hitataratranga anankiray eo manko ary rehefa avy eo fa tena abibina le ataony le fitandrona mpitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny. Io Jean Pierre io de mpianatra eny amin'ny université mbola vao première année monja zanak'olona sahirana ary zany zanak'olona sahirana zany tena hoe za mahafantatra an'izany satria ny tena nandalo université malala tsara an'izany hoe tena efa kajina amin'ny ariary sy ny ariaroa tamin'izany fotoana zany mo 20 ny frais en bus tamin'izay vao nanomboka nianatra teny amin'ny université de kajina amin'ny 20 mihitsy sy ny ariary 10 raha tapadalana de mbola afaka mba minegosier ariary 10 tamin'izany fotoana izany 50 izy rehefa avy eo de niakatra ariary 100 de tsy nitsahatra intsony nenay moa tamin'izany tapadalana tamin'ny nianatra de rehefa mandeha fa vola ohatran'io ndray aman-dreny de tena kotina mihitsy hoe raha androany ny frais anao 50 maraina 50 hariva ariary 100 zany eo anatin'ny ray andro ariary 100 ampitomboana 420 mianatra ohatra na 420 andro ao anatin'ny ray volana mianatra ohatra satria zany atao hoe lahady tsy kotina de fa zay ny total ny vola lefa ndray aman-dreny sakafonao ataontsika hoe 5000 ariary isan'andro na 5 arivo isan'andro de kotina zay miaraka amin'ny ofatrano ho an'ny mpianatra tsy mahavita mahazo cité universitaire raha mahazo cité universitaire ndray moa de nikojakoja ny polycope ny fianarana ny ampianarana zany hoe vola efa tena juste ary mifofo volo ndray aman-dreny io miainga avy any amin'ny toerana misy azy any afahany mampianatra n'io zanany io zany hoe tena question de survie mihitsy ny an'le mpianatra zany ary io kahany Jean Pierre manokana io de zaza sahirana zanaka tantsaraka nambarako teo ary na ny fianarana ety amin'ny université reo namandreo mba mifanao paipaika tsy ndraindray ndraindray mba misakafo kely atsy amin'le namana atsy amin'ny ilany trano ndraindray mba misakafo kely atsy amin'ny ilany ery akatso eny ambohipo akatso de sy ny sisa amin'izay namana fantatra zany satria ny tena sahirana zanaka olona sahirana délégué an'ny mpianatra izy eo amin'ny faculté des lettres zany hoe mpianatra malagasy araka nefa nambarako teo fa izany hoe tena ny fony ray manontolo mihitsy zany nanaovany an'le tolona mamono tena amin'le tolona satria hainy loatra ny marary any ray aman-dreniny hoe idada sy neny zany zao mandefa vola ho anay aty fotsiny zay nitsajirika aty amin'ny aty Antananarivo aty tsy mianatra tsy manao ninina fa satria tsy mitady vahaolana ny fitondram-panjakana de migrevy ny CSS tsy eninao miteny firy la ministre ny fampianarana ambaratonga ambony raha mba miteny izy angamba de nianitsana andreo CSS reo ny ataony ny lahady atsy lahady aroa fa tsy responsable nefa ny anao ministre ny enseignement supérieur zavatra tsy sarotra ny tediavin'le mpampianatra manaova engagement fotsiny androany nareo manao engagement raha pitsy zay miverina tsy mila voatsiary hoe androany zay de payonareo le volanay fa engagement ampidirana ao anatin'ny lettre ao anatin'ny loi de finance amin'ny 2016 an'izay tampokaramana zay ny tadiavin'le mpampianatra fondé ou pas mitombona sa tsy an'le adevitsika fa ianao rehefa responsable de mitady solution fa tsy avelanao miporira ohatran'io le zava-misy tsy avelanao zany hoe melomelo satria hitanao ihany manko ny tetika ataon'ny fitondram-panjakana amin'le mouvement social isan-karazany eto amin'ny firenena hoe atao karazana guerre d'usure zany izy ty hoe alao itaraziko de leo ihany ny farany de ohatran'izay ny atao an'le mpianatra ahona ny afahan'ny mpianatra mijanona mandritra ny ray 2-3 volana ty Antananarivo tsy mikarama tsy mianatra nefany ny vola lefa ny ray aman-dreny ihany araka ny teneniko anareo teo ary ny lalovanay zany hoe kotina amin'ny ariary 10 sy ny 20 sy ny 50 io vola lanina rehefa mpianatra eny amin'ny université reny ary raha vao ianao voatery mijanona eny amin'ny université ho anelanelany amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 de fa mieritreritra enao zao hoe tapamofo ariary 100 miaraka amin'ny sesika kely ao anatiny hitenenana amintsika zany hoe zavatra tena kotina amin'ny ariary sy ny ariary 1 fa afahanao mijanona mianatra eny amin'ny université zany raha tena manam-piniavana ianao fa maninona nitsakitsahana mpitandro filaminana zany zoan'io mpianatra io hianatra zany fa maninona nitsakitsahany fitondram-panjakana amin'ny alalany tsy fitadiavan'ny vahaolana izany zoan'ny mpianatra izany zoan'ny mpianatra hianatra ary nareo hoe aza manao vaindralahy tsy marary zay ny any tena mahagaga satria tsy ny zanakareo ny manana n'izany problème zany fa ny zanakareo nareo manambola foana afaka mianatra foana ny zanakareo mianatra any andafy mianatra amin'ny école française na ny American school de avy eo mianatra any andafy rehefa avy eo de tsy hitanareo ny galère ny mpianatra mandalo eny amin'ny université zany tsy hitanareo ny fahorian'ny mpianatra malagasy tena mifofo volo isan'andro san'andro zany vao tafavoaky amin'ny fianarana eny amin'ny université io
aza manao vaindralatsy marary fa satria tsy anareo satria tsy zanakareo de tsy fantatrareo mifangirifiriny zany tsy hainareo ny légitimité an'izany mpianatra miteny hoe alao zay hianatra fa tena leo anty ane blanche ty aiza veranga de tsy misy afa-tsy fihetsiketsehana foana eny amin'ny université de marary le mpianatra de ona rehefa marary ve le mpianatra mitaky an'izany zoany zany de sedraina mpitandro filaminana manao herisetra pira no reny hoe any amina tany faran'izay miady reny ary tena ohatrany hoe criminel mihitsy tena nahavita kidina pinina faran'izay zokiny le hoe Jean Pierre na hoe tena faran'izay navita assassinat faran'izay ataontsika hoe naporokoditra indrindra teto amin'ity firenena akeo te zany mendrika azy ka hoe zany mendrika azy efa tamin'ny taona 14 Jean Pierre io no afaka baka etretsika am'izany nge efa 5 taona izy zany zao miodikodina fotsiny teo tsy misy mpiantoka satria sahirana le ray aman-dreny zara raha misy vola ampelantanany ray aman-dreny de inona no fitadiavam-bola nataony tovolahy kely io manao sary hosodoko io tovolahy io mpanao sary hosodoko io tovolahy io anangonany zany an'le vola entiny miantoka ny fianarana zany hoe le finiavana hianatra zany mba ao fa tsy mba teraka mitovy amin'ny olona manan-karena moa ny tena tsy mba zanaka ministra na zanaka mpanao bois de rose matretre moa ny tena de mandeha mikarama manao hosodoko aloha ahafahana miantoka an'le fianarana de mba eritrereto am'izany inge hoe dikan'izay zavatra teneniko zay de hoe na ny 25 000 sy ny 50 000 iainany isan'andro raha mbola tadiaviny amin'ny alalany zay fanaovana asa tanana zay zany hoe tena mikoty manisa andro mihitsy ianao zany ahoana am'izay fivelomanao zay tena mampalahelo mihitsy mieritreritra azy avany amanandrina ny ray aman-dreniny io Jean Pierre io ary ilazana amitsika hoe tena tantsa ary hitanitsika tsara fa tena manana objectif noble le tovolahy satria ozy izy hoe farafaratsiny zany mba tonga hatramin'ny licence aloha ny tena iny amin'ny université matoa ianao tamin'ny taona 2010 afaka baka zao 2015 anao mbola première année satria tsy manana nininy no ampelantanana de mbola nitady vola fa efa voangony ny azy ny vola hoe ary afaka miconfirmer an'izany zay namany ty Jean Pierre ity hoe tena olona manam-piniavana hianatra le tovolahy voangony ny azy le vola hoe anaovany licence anaovany hatramin'ny licence izany hoe andehanany première deuxième et troisième année de rehefa vita zay eo zany hoe bon rehefa hatramin'ny licence farafaratsiny mba manana licence zany efa mba afaka mampianatra ohatra raha tsy afaka manohy intsony manao master 1 master 2 satria zay moa nefa système eny amin'ny université am'izao fotoana izao malahelo ny tena mieritreritra hoe tena mba miezaka le tovolahy vitsy eny tanora malagasy mbola tena manam-piniavana ikiry anohy fianarana izany de zay mazakaka isika raha totongana le fiarahamonina malagasy mihitsy satria mietry le faripahalalana le niveau mihitsy zany intellectuel le zaza malagasy ka rehefa mba misy zaza tahaka an'izany de inona no atao manao acharnement mihitsy le mpitandro acharnement iny zavatra nitranga omaly iny acharnement mihitsy le mpitandro filaminana hoe de ataovy amin'ny fanaovana azy mihitsy ty gravany eo le retsy le fomba nametrahany an'le zazalahy tao ambanin'ny seza de nipetrahany izy menakavy le seza rehefa avy eo tam'le pick-up ny mo sécurité iny de inona loatra ny eo anatin'ny fisainany zany olona zany inona loatra zany no ilazantsika hoe mbola olombelona tena olona namana lalatina rakotondrazafy mintsorana efson de ny mpitandro filaminantsika am'izao fotoana zao de lasa milisy ny fitondram-panjakany zany hoe lasa ferovana olo-tokana na olombitsy no eto amin'ity firenena misy atsika ity fa tsy ferovana intsony ny zana-bahoaka na ny vahoaka sy ny fananany ary zay ny tena ataontsika hoe toetra mamoehatra zay aseho ny mpitandro filaminana zay tokony anomelesona tsara ny vahoaka kanefa de ny reny ny raha ntsika nahita hatramin'ny omaly reny ny zavatra ny
tranga ary manamafy ny teninao tony amin'ny hoe avy any ambony tokoa lay baiko satria efa fanondrono zao no nanaovana nyty Jean Pierre ty ho toy nyreny hoe totakely reny rehefa misambonina satria niarana hiditsika tamin'ny fisamborana azy voalohany fa nisy koa ny daroka ary de tsy nisy lehibe ny teny nisy daroka tsisy lehibe ny teny reto mpitandro filaminana reto hoe ahoany reny fomba fisamboranareo olona reny fa vao mainka ara izy nemafy ino maly iny zany hoe mety tena baiko avy any ambony le izy satria raha ny voalohany tsy nisy ny teny ka nemafy lay faharoa de midika izany fa tena tsy misy farafaratiny zany cautionner le lehibe zany le fihetsika feno herisetra tahaka an'izay nataony le mpitandro ny filaminana izay ary tamin'izay ary izy tamin'le samborana voalohany teny mihitsy hoe aza atao ohatr'izao ny fisamborana fa sambory fotsiny a de vao avy ny teny an'izay izy de vao mainka indray voadaroka tamin'izay fotoan'izay tena tsika zany ny tena tiatsika ametrana fantanina ao anatin'le raharaha hoe le université a manofana reo zany manofana le elita malagasy zany ireo no manofana tokony hanofana an'izany manam-pahaizana mba tokony reharehan'ny firenena izany de zao no anaovana an'le mpianatra zany hoe le culture zany mialatsiny le kolotsaina volena zany de ray aloha azo ekenaka zany ny herisetra eny amina ataona mpitandro filaminana na aminay sisa na misy tantaratranga aminareo manko a rehefa aveo azo ekena zany le herisetra ray zay fa faharoa manarakaraka zany tsy vitany hoe azo ekena le herisetra volena mihitsy le kolotsaina hoe ataovy malala ny anarany satria enao manjery en public nanaovana herisetra tahaka an'izao zay le teneninao teo hoe ohatrany hoe le lehibe mihitsy ny manome baiko na tsy manome baiko mivantana aza le lehibe cautionner le lehibe zany satria marina tokoa hoe efa nisy fisamborana voalohany efa nisy brutalité natao tamin'io mpianatra antsony hoe Jean Pierre io de misy zay ny fisamborana faharoa de mbola misempirer le brutalité mais mafy lavitra zany le herisetra mpiarina no le tamin'ny farany zany hoe tena illégal niza manerana n'izao tontolo zao ary za moa mba mangataka mihitsy hoe faiza moa zany le hoe association miaro ny zon'olombelona ao anatin'ny trangan-javatra tahaka ny tranga io raha tany avelany minoatsika fa niteraka scandale goavana satria tsy nisy olona ho nanaiky an'io fa tsy maintsy niteraka leviana bouclier goavana be io na tamin'ny mpianatra tamin'ny ankapobeny na tamin'ny société civile na tamin'ny association miaro an'izany resaka zon'olombelona izany na tamin'ny olo-tsotra fotsiny azy ary tsy maintsy ho nisy faneho-kevitra fihetsiketsehana fanoherana n'io tranga io fa eto amintsika koa moa marary ihany ny tena hoe atao vaindralahy tsy marary foana le izy satria mbola tsy nyzanakao ny tratra n'io herisetra io de mbola mangina daholo aloha satria mbola tsy niavanao atokantranonao ny tratra n'io herisetra io de mbola mangina daholo aloha ny rehetra ka zay ny tiako tenenina hoe hatramin'ny oviana isika malagasy nanao vaindralahy tsy marary amin'ny trangan-javatra tahaka an'izao fa io raha ohatra ka vitavita mora foana fa tsy misy fanasazina nireo miaramila ireo de fanasazina n'izay lehibeany nanome baiko azy tahaka an'io ary tsy afaka hiteny misy zay tsy nanome baiko fa na tsy nanome baiko raha de tokony responsable ianao politiquement parlant an'io herisetra natao io ka za zany te ametraka hoe raha io kosa no tsy nisy ataotsika hoe no tsy hisy toy an'izany fa de avela ho tsotsorona fotsiny ihany tena mba tsy azo ekena tsony kosa tena mba efa tafahoatrany mety fa tsika zao mba maheno mba mila mba manatena hoe ny ministre ny fampianarana mba raha tonga ambony mba andeha hanameloka n'io herisetra io mba manatena hoe ny mpampianatra ny université any CSS andeha hanameloka an'io zavatra io mba manatena moa zany le fikambanany miaro ny zon'olombelona ny tenentsika teo manatena n'ireo le mitonina fahavara-pianarana rehetra ary na ny mpitandro filaminana lehibe any mpitandro filaminana tokony andray andraikitra amireo élément any teny akianja ireo zay nanao an'ty herisetra goavana ity ny problemako zany zao de hoe aizarany misy an'ny mpianatra ntsony hoe Jean Pierre io natao aiza ary izy io zao ary inona no mahazo azy any tsisy malala ny état de santé an'le olona nke tsisy malala ny fahasalamany olona zao zao tsika miteny zao hoe fahalalana vaiza no ahafahan'ireo mpitandro filaminan'ireo manao an'izany fa efana avy amin'izy sasany mihitsy le culture kolotsaina tianao apetraka amin'le taranaka hoe dray ataonay manala ny anarany satria mitady anoitohina ny fitondram-panjakana
zay le teneniko teo tamin'ny voalohany lazaina fa coup d'état saika nanenjena dia navoaka moramora moa satria ridicule le saika nanenjena tamin'ny alalana coup d'état avy eo amin'izay zany hoe samborina indray amin'ny teny ray mitoraka ty dia inona indray zany ty vao tena coup d'état ka maninona moa raha ohatran'io zany ny tena fandehany any amin'izao tontolo manerana an'izao tontolo izao tsika mametsiny ny zareo sinoa hoe tena tsy misy fanajana n'izao ny olombelona tonga ny azy dia tifirina tsotro zao mihitsy ny azy ara criminel ny tifirina ny mpanao corruption avolenta ny tifirina any Chine any fa ny antsika ty zany mba te hametraka fanontaniana mihitsy ahy mba te hametraka fanontaniana mihitsy hoe koa raha zao moa fandeha tsisy ilaina fitsarana zany tsony anie tsisy ilaina procès zany tsony nge tsisy ilaina enquête zany tsony nge fa ty olona ty tena efa présumé coupable mihitsy ty vao niraisany mpitandro filaminana tonga dia omeniny ataony amin'ny fanaovana azy ozy ny fomba fitenenantsika zany hoe ty tsika ambara ao anatin'izay dia tsotra raha ohatra vitanareo mpitandro filaminana ary ny asan'ny fitsarana ihany koa ka tonga dia hitanareo fa meloka tena nanao ratsy ary pira noho ny mpanao bois de rose ny fiatraikan'ny aretina fatraikan'ny atsona nataony olona io raha sindra mba nitaky izy hoe loha zay mba hianatra fa mijaly ka hitanareo fa fahotana mahafaty eto amin'ny firenena mihitsy zany fitakina nataony zany dia tonga mihitsy ary dia tifiro mibasy izy ho aingany ko nareo efa manao an'io zavatra io ko efa tsisy ilainareo fitsarana zany tsony tsisy rarahinareo an'izany hoe légalité zany tsony efa le miaramy ny mpitandro filaminana nge dia hoe ny tanindrazana sy ny lalàny ho an'ny tanindrazany fanarahan-dalàna tena zava-dehibe légaliste satria zany miaramila ary manaraka baiko miaramila zany manara-dalàna zany na mpitandro filaminana anao zany amin'ny ankabena ao anatin'ny folo alin-da fa rehefa zao ataonareo zao dia efa hitanareo zany fa meloka avy hatrany mendrika ho daroana mena ny daka mendrika ho itsahana ambanin'ny seza ao io olona io dia tia metraka hoe ko maninona raha réglenareo hatramin'ny farany mihitsy le raharaha zay manadalanareo rehetra dia tifiro nareo zany keo ary nareo zany efa tena afaka miridana amin'ny tsy misy afaka manakana anareo intsony efa nitranga le izy ho ary hitanynenao manjery nge le izy tamin'ny voalohany iny dia zay le teneniko tena efa maty fanavy satria nitranga le faharoa dia mbola hitanynenao manjery ihany dia niany réflexan'le anankiray mitandreny so misy makasary eo azonao jerena amin'ny fahita lavitra viva zany satria tamin'ny fahita lavitra viva omaly na eno mihitsy any le ray tamin'ny zareo ny tena tandreny so misy makasary eo dia rehefa nyelanyela nampijalinina teo nampiarana ny abibina teo le tovolahy dia avy eo amin'izay dia hoe okizay ozy le anankiray afa-po zany izy dray na voa iny ohatra ndray zazakely milalao reny le hoe miady zany dia mifampikasitana na voa iny fa rehefa avy eo mitsahatra ny ady dia okizay efa afa-po avy nandaroka anao voatsonoko ny sofinao voadakako ianao sy ny sisa ohatran'izany ve zany hoe ny tiana tenenina ao anatin'izy dia le abibina mihitsy hoe olona conscient ve ny olona nanao an'iny fihetsika izay nitranga ho maly iny ary tia ny tena zava-doza faharoana siko an'izay fanamariana izay hoe zay ny fototry ny olana nitranga manko zany le ataontsika hoe fahafatesana miaramila misa valo tany ankazoabo satria tratra ny velam-pandrika zany nataona dahalo dia inona ny zavatra nataony lehibe ny état-major général ny tafika ary tia ny tena dangereux nanao an'izay resaka izay tsika tamin'ny omaly ary tena nampaneny lakolosy mihitsy hoe tandremo e sao dia hiteraka dérive ty fasasahinareo ty hoe tena anao déclaration de guerre mihitsy ataontsika ady mihitsy le dahalo maly ianao manao déclaration de guerre milaza fa anao déclaration de guerre ny dahalo ny première action hitan'ny olona zany ny apitsony iny fa nga dahalo le Jean Pierre satria ny première action hitan'ny olona zany nataon'le mpitandro filaminana dia hoe dray ataovy amin'ny fanaovana azy aloha i Jean Pierre zay nge tsy nahalala hoe dahalo le mpianatra eny amin'ny université zay ne tsy nahalala hoe le dahalo resahanareo anaovanareo déclaration de guerre io ka mpianatra eny amin'ny université manao fihetsiketseny fa raha miteny hatrany am-piandohanareo dia efa niomana zany reo mpianatra hoe tsikity reto ty nge ka dahalo hoe ndo hitandritandrina ohatra nandao anday anao stratégie hafa fa ka efa considéreny olona dahalo ka zany manao manifestation estudiantine na manao fihetsiketsehana fa le dahalo zao ohatra amin'izao tsika miteny zao mbola mitsilabolabo any amin'ny misy azy ihany fa ny zavatra hitanay aloha dia Jean Pierre no niarany angonany rihatra voalohany indrindra hoe malina anao déclaration de guerre tamin'ny dahalo ny apitsony iny nalala ny anarany sy nahazo ny anjarany Jean Pierre izay ka izany le izy ko haitsika ka izany somary ny dororory ihany tsy tsika olo-pirenena eto ty somary ny dororory ihany tsika olo-pirenena eto ty fa
ny tena tokony natao kay zany ny tena tokony nandraisana kay zany an'le déclaration en chef d'état-major général de l'armée na ny lehibe ny état-major général ny tafika de hoe edre zay tratrana eo na iza de tratra zany Jean-Pierre de fa edre dikan'izay zany niomana daholo nanomboka tamin'iny déclaration fanambarana nataony lehibe any tafika iny fa hoe déclaration de guerre ty fa dikan'izay considérenao dahalo daholo zany zay manahirana rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity de fa miomana daholo tsika rehetrarehetra atri pire raha zao zavatra nataondrareo zao ngeny natao am'le dahalo marina mafy raha misy dahalo zany tsony tonga de omena ny laser dak inony tsy izy dahalo asa hiatrika mpitandro filaminana fa rehefa aty Antananarivo ry zareo maro be olona ray misahana mpianatra ina moa ty izy teo mpianatra ray sahanina mpitandro filaminana efa ho 20 nefa ry zareo any amin'ny resaka dahalo de lazay fa en sous-nombre raha hony izy tsy ampy hony nisany zareo miady amin'ny dahalo izy tiany tsy atao vazivazy zay le mbola miteny antsika foana satria mbola resaka politika mibaiko mpitandro filaminana fa tsy resaka hoe fiarovana ny vahoaka sy ny fananany condamnable tena azo melohana amin'ny hery ray manontolo mihitsiny ary ty le tantara tiako ny tantaraina satria io manko le mahadanger zany an'le hoe satria nareo zany mieritrehitra hoe ivenger an'le namanareo izay miisa valo maty mety compréhensible zany fa ny vengeance koa raha eo amin'ny lafiny lalàna de hoe samborinao le dahalo de mbola tsarainao izy zay vao tena fantatra izy hoe dahalo fa raha tonga de tifirinao izy de exécution sommaire ianao indray ny diso fa mety compréhensible aloha hoe zay kosa aloha de tsy andefitra amin'ny dahalo tsony ary tena bravo mena tehaka mihitsy fa zao ny problème ary ny raha antsika rehetra nahita dia efa hitatsika teto amin'ny firenena fa mampanaonao foana ary mampiteraka deriva betsaka le fanaritsaronana ny etsika zay atao mpitandro filaminana rehetra anatin'le hoe opération misy opération do-tandroka tamin'izany opération fampandritana isan-karazany maro samihafa coup de poing sa inona de manao deriva amin'izay le mpitandro filaminana de haka zay ny anatina cadre na opération ty tranga anankiray zay ho tantaraiko ity de atranga voniseo alina omaly zany maly arivo io zany ka satria moa zany nalefa le mpitandro filaminana rehetra zany manao an'le opération ana fampandrina tany zany de misy zany mpitandro filaminana io zany mandeha any amin'ny toerana rehetra izay ataotsika hoe mafapana zany amin'izay resaka dalo zany isan'izay ny any amin'ny district any Sakara tsika moa fandray tsy tapaka amin'ny namana mpanao gazety any an-toerana raha teo ary tena nanadiady an'ity tranga izay ho resahana ity zay vao mitantara an'ity amin'ny onjam-peo amin'ity androany ity misy miaramila mpampandritany any zany izay misy iraka avy eto Antananarivo zany ataotsika hoe anisan'ny mitarika zany chef d'élément moa no filazana azy zany capitaine Rajofera ny anaran'le capitaine io zany miaraka zany amin'ny élément efa misy zany amin'ny 512e compagnie zay moa ny filazana azy zany antsapanana de commandant zany commandant miaramila n'le 512e zany ao amin'io district any Sakara io miary Lamahity amin'ny commune ambanivohitra miary Lamahity any amin'ny district any Sakara de nandeha tao le zavatra nitranga zany de tahakan'izao misy hôtely anankiray ntsony hoe hôtel 2000 ao Ankatsakatsa ao Sakara ao de nisy am'izay fisotrosotrona hitreka rôle moka nisy le fisotrosotrona zay zany de nisy civil teo rehefa nisy io civil io de miakatra moa zany ny alcool mandeha am'izay zany fifamalina isa-tsokajiny eo miaraka amin'le mpitandro filaminan'ireo zany ka ianao moa civil zany mamo ianao zany hoe tsy tompony tenanao za tsy mi-excuse mihitsy na indray mandeha zany fanompana zay nataon'ny civil ny mpitandro filaminan'ireo satria voaopa mankony zany le mpitandro ny filaminana ary tena tsy mety tokoa aloha zany tsy azo ekely voaopan'io civil io zany le mpitandro filaminana satria efa mamo le civil ary efa tena mamy tampona mihitsy na le mpitandro filaminana de ny aiky hoe mamy tampona ane izy ao any tsy tompony tenanao tsony io zany de raikitra am'izay tsy ianao koa manko rehefa mamy nge de lasa Conan le barbare koa ianao de lasa tsy maintsy ohatrany hoe mafy be zany ianao de tezitra zany le mpitandro filaminana satria hoe nanopa azy ny insulté azy nanalabaraka azy ny offensé azy zany ilay civil io ok raisina ny fepetra zany fa rehefa nyraisina am'izay ny fepetra satria maramila mpanao fampandritanika dans le cadre ny opération ny fampandritanika
tena naparana ny abibina tsy roa matany koa io civil io satria ony nanompa ny zareo marina manaiky mihitsy fa tsy mety le manompa fa satria zany nanompa ny zareo tany a edray nitsakitsahana reko nitakadakana reko fatorana mitady mihitsy zany nahazo an'le civil omaly daholo zany ary zao raha misy tsy mapety anao ny ataony io civil io ianao tsy OPJ miaramila zany ianao manao fampandritany ianao tsy afaka manao fanadiadina fa atoloro ny mpanao fanadiadina na ny gendarme na ny polisy ao an-toerana zay OPJ io tovolahy io raha nitendra tsy nanompa anao dia mametraka fitoriana ianao za kosa tena mba tsy rariny amiko zay ny fanarahan-dalàny fa tsy hoe ampiaranao any mamiaramila anao aloha dia donainanao ampiaranao herisetra aloha dia rehefa vitsy zay dia hoentinao any amin'ny toerana any amin'ny camp miaramila dia tsy hay zay nataony an'le olona tany moa netana tamin'ny camp miaramila tany an-tsapana tany zany le zany hoe miala lavidavitra kely any Sakara zany ilay tovolahy civil io sady efa tsy ara-dalàna ianao zany amin'ny fampiaranao herisetra amin'ny olo io satria hoany ianao zany dans le cadre ny opération fa sady efa tsy ara-dalàna zay mbola tsy ara-dalàna koa nitondranao azy any anatina camp militaire izay tsy misy toerana fisamborana na fitazomana olona satria tsy manana n'izany zomanao OPJ zany mihitsy na avy ananivony miaramila na manao fampandritany azy izy ary le izy tsy dans le cadre tsy hoe dahalo olona io ka hoe nanaovanay amin'ny fanaovana azy fa zany chef d'élément na zahako ny commandant 512e na zany ohatran'izao non le olona tompoko diffamation zany mety azonao anenjehana azy zany faritany code pénal zany mbola anatina droit commun ara-dalàna zany infraction de droit commun ara-dalàna zany dia entinao any amin'ny tribunaly amin'ny ady eloka zany ary zany diffamation zany tsy crime mbola eloka tsotra zany ady eloka tsotra zany ny raha eto zany hoe tokony manaraka procédure normale raha fabaraka ianao za sanatria mivava miteny tsy mi-excuser tsy manala mihitsy ako ny fadisony io civil zay nanompa io ko na mamo azy ianao dia tsy tokony manompa olona zany tsy azo atao zany fa le hoe satria nanompa anao dia matsiaro voakitika zany ianao dia andeha amono an'le olona dia hitsakitsahanao le olona amin'izao tsika miteny zao dia hospitalisé io tovolahy io ary tsy vitany hospitalisé fa tsy mbola hainao zany fa mbola moa tanareo ihany fa sahirana amina district lavitra ohatrany mbola voanao hoe radio na scanner na inona nijerena hoe satria tsy afa-metsika zany le tovolahy hoe misy code cassé ve ao misy tapaka ve ny taolany any anatiny any zay zany ny zava-misy ilazako amintsika hoe le violence any le ko zany zay nahazo azy zany hoe ny amafisany le fikasia tanana izay nahazo azy satria zany dans le cadre n'le opération ary so ihany io moa aza mbola nisy satria zany mitaraina amin'izay zany ny fianakavian'io olona io ary olona io mialako tsiny alako fondro fa dia teneniko eto satria ao anatin'ny toerana misy ny radio le buffet izay misy radio mpiaramiasa amitsika ary atao anatiny ty groupe frity mpiambina ny toeran'io io olona izay nanaovana ny herisetra io zany hoe tena concerné manokana ny tena tsy akoatra ny mahaconcerné manokana ny tena nahita sy naheny loatra ny fitantarana sy ny zava-nisy tany nisy raha tsy misy zany ny antso antarbe izay ny fanaovany ny solombavambahoaka ny Madagasikara lany tany Sakara tamin'le lehibe an'io commandant io sy io capitaine io so moa fa le capitaine kosa dia mba nandamina sy namitra be vanana ary miala tsiny amin'ny anarany io civil zay nanompa satria mamy io ny solombavambahoaka mba ahafahana zany hoe mandamina an'le raha tena miala tsiny hoe lako tsiny aminao fa tsika samy ray aman-dreny ny zanaka manao tsy mety dia lako tsiny aminao zay zavatra tsy nentina ataony io civil io zay edray fa niaviavy moa ny commandant niaviavy le commandant 512e zany tsy ara-dalàna ne io zavatra ataonao io ka za lana baraka za opaina za tsy manaiky an'izany eny tompoko ka raha opaina izy dia atero any amin'ny gendarme na atero any amin'ny polisy ilay olona izay nisamborinao fa tsy hanananao droit mitazona azy any anatina camp militaire ary efa avy mivangonareo avy mikasianareo tanany io olona io zay le zavatra nitranga nisy moa zany zay fidirana antsehatra zany zay tsy maintsy nataony solombavamboaka izay vao nanaiky ary le satria koa mba nandamina zany io capitaine io zay isorana azy kosa aloha
capitaine chef d'élément ny RFI zany izy avy eto Antananarivo nandeha nakany fa io capitaine io zany no Rajofara zay ny anarany no mba ohatrany hoe nandamina an'le raharaha zany satria tonga saina hoe tafahoatra loatra tokoa le violence le herisetra sy le tsy fanarahan-dalana tao anatin'le izy de hoe eny ary fa ho falamina de navotsitra zany le nalefa zany le tovolahy iny tamin'ny alina iny ihany zany io mpiambina io zany mpiambina le tanàna misy an'ity onjam-peo-tsika ity any amin'ny toeran'io zany fa raha tsy nisy an'izay zany de tany ozy ny fitenenana zay Dieu seul sait Andriamanitra rery zany mahalala hoe inona ny zavatra natao an'io tovolahy io tany fa raha sanatria vava miteny nisy naninona azy de miala ho azy foana ry zareo satria dans le cadre ny opération ary lazainy fadahalo zay ny tena lozy zay foana manko le dérive zay zany tena tiako vakina bantsina le dérive ataon'le mpitandro filaminana raha vao mitranga zavatra takan'io de somary rakorakofana amin'ny hoe rehefa any avelany any zany de resaka opération rehefa eto de azagakytsika raha eny rehefa aveo raha pitsy afakapitsy ilazaina an'io Jean Pierre io hoe ka hitanay fa nisy konkonona fianonganam-panjakana natao taminy eny ataony nahitanay fa efa niarany vorivory tamin'ny mpanao politika ohatra azagagynareo raha ohatran'izany nefa raha no zavatra io satria tsy aiky an'le adisony mihitsy le mpitandro filaminana tsy aiky an'le adisony le mpitandro filaminana fa mbola ahita adray ahita zavatra ho teny hoe lazainy fa nahitana zavatra tao an-tran'ny Jean Pierre lazainy fa nanaovana an'izao sy nanaovana an'izao tao an-tran'ny Jean zany io zavatra hitranga io rehefa aveo satria nidirana le franchise universitaire zany efa vao hitsakitsako efa tao ohatrany tsisy atria hatrany anatina toerana any mihitsy nidiran'ireo mpitandro filaminan'ireo fa zagaga ho asika anamary teny io mpitandro filaminana rehefa aveo de ilaza amintsika indray izy hoe ka io Jean Pierre io mihitsy ake efa azo ny renseignement ho gagana tsy ho gagatsika raha colonel général Florence Rakotomana indray niteny amin'ny ainao manjery justifie le acte barbare nataon'ny élément zany de tsy ho gagatsika raha pitsy raha hoe ka ny renseignement azonay de efa nahitanay mihitsy amin'ny konkonina fanonganam-panjakana izy io na efa niarany vory sy ny tsikombakomba tamin'ny any ary miazo fo renseignement dolo rehefa trangan-javatra tahaka an'io raha vao resaka politika zany de ahitany zavatra ambara foana fa le izy kosa oka zay hatramin'ny ovina nanaovana herisetra izy za tena mba mangataka mihitsy rehefa tsy hitsangana amin'io kosa ny tompona andraikitra ambony na zany ny tompona andraikitra anivon'ny gendarme ny tompona andraikitra ministre ny folo alina ministre ny défense ny gendarme ny polisy zay tokony mitsangana ary manameloka ny fihetsika io de efa ozy kosa tsy mba tanytandalana itso tsisy mahatanytandalana azy tsony moa zany fa de efa samy manao zay saim-patany zany dikan'izay de ngamba de ohatrany hoe ny aza tratrany ihany de ty teny amintsika vahoaka malagasy hoe hatramin'ity androandroany ty zany de ataotsika comme si de rien n'était ihany ataotsika ohatrany tsy maninona ihany zany trangazavatany satria mbola tsy zanakitsika tsy avatsika tsy taova tsy volovolo ozy ny fitenenana zay ny tratra de mbola tsy mampaninona atsika ve de rehefa mba mampaninina kely atsika de ao anatin'ny Facebook tsika mba miposte kely soratra de ay tena manameloka an'iny zavatra iny je suis Jean Pierre de vita le izy non tsy maintsy tonga ny fotoana anankiray itenenana hoe non stop fa efa tsy mety tsony ny trangan-javatra tahaka an'izao zay le tiatsika resahana ao anatin'izay resaka ambaratsika izay hoe raha mbola tsy tsika vahoaka malagasy ny tonga tsaina hoe efa tafahoatra ny fanitsakisana ny zoma olombelona eto amin'ity tany ny Madagasikara ity de mbola itoy ho azagagytsika raha pitso indray Jean Pierre indray de Jean Paul indray ny tratra raha pitso androany manko fomba fiteny zany de hoe itomby foana io ary itomby ihany koa le degré an'le abibina atao ny mpitandro filaminana satria tsika vahoaka izay manana ny fahefana tokony hiteny any mbola tsy teny fa tsika mbola milamindamina ny tokantrantsika any de mbola mitsotsotra daholo de mbola mijerijery maleo slolo amin'ny farany herinandro de zany tsika vahoaka malagasy de mbola avela ohatran'izao foana le toedra raha Bruno Radjonarfe ihany tena manahirana amin'izy ty na mana lalatina rakotondrazafy tsy mijanona fotsiny ihany eo amin'ilay hoe herisetra rabatana lay mpitandro filaminana fa mbola manohy amin'le izy amina herisetra raha moraly satria nandray aman-dreny Jean Pierre na mipireta-po aminy na namana zao de mitady hoe ay Jean Pierre amitsika am'teny zao zany hoe misy olona mijaly ara moraly zany mietrety hoe maty sa velona natao aiza le havany natao aiza ny namany natao aiza ny zanany natao aiza mipireta
zany zany de mitoy mbola fitohizana herisetra zany a tsy nijanona fotsiny tao am'le hoe abibina arabatana ilay fampijaliana fa mitoy makany am'ilay fianakaviana sy ny manodidina no Jean-Pierre ny marina de marina teninao namina lalatiana rakotona zafiny amin'ny hoe rehefa tonga any am'zanatsika ngamba ho fatatsika tokoa zany hoe ararana zany hoe zanaka anaovana herisetra sahala am'izao ka rovina isika malagasy vao hoe ho tonga asaina ka anambatra ny hery hiara itroatra iteniny hoe ampy zay a ity fampijaliana ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny zanaka malagasy ty zay moa no resaka nambarantsika tamin'iny everina fa tsy hoe everiny veriko fa adiditsika ny miteny amin'ny lehibe any mpitandro filaminana hoe tsy tokony avela impuni ny fihetsika nataon'ireo mpitandro ny filaminana ireo tsika manantena fa isy ny fepetra tonga de raisana tokony suspendu avy hatrany aloha reo olona ireo de tokony mba mandeha enquête ohatran'ny olona rehetrarehetra de ampidiro aponjavonjy maika aloha satria tena hita amin'ny bahoaka ary tsy misy proof mihoatra ny sary rehetra nahita ny fahitalavitra rehetra ary naseho tamin'ny fahitalavitra rehetra zany hoe anaovy enquête ara-dalàna de meloy de aloha ny fitsarana ny anamelokazo hoe tena efa tafahoatra rehetra zany hoe mitakitsika ary everiko fa zoan'ny olo-pirenena ny fitakinany zany hoe aza vela impuni aza vela ho tsy maty manota le olona nanao an'io zavatra nataony io ary aza vela ila mindamina fotsiny ihany io zavatra io ka hoe angingina fotsiny ihany na angatsitsika fotsiny ihany fa tsika tena mitaky fandraisana ndraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana avy any amin'ny filohan'ny repoblika mihitsy raha ilaina atria izany no chef suprême des armées izy ny filoha faratapo ny folo alinda avy amin'ny mihitsy zany ny mandray fipetra mikasika an'io ary le izy nge marina loatra no hoe tsy voavaha kory nge nefa raha ohatra nge ka nanaovanao herisetra le olona ke vany olona de miverina nianatra mpianatra ny ampitsony iny tsy manino hoe sans valer le coup ve mialatsiny am'le fitenenina izany ara ny herisetra tsy ahafahanao mamaha olana mi fa tsy mbola vao maika aza meratsy le toedra raha amin'ny zavatra ataonao de hatramin'ny oviana vao tonga saina hoe tena tsy nety ty zavatra natao ty de rapitso androany ray zany de alefa ason'ray mpitandro filaminana de alefa ason'ray ny herisetra mandrapisy olona iteny hoe fa tafahoatra ny mety zay ka mitsangana am'izay zay zany ve no andrasana heratsy zany hoe dégénéré zany le situation vao isy ny fandraisana ndraiky dikan'izay manateny tsika hoe isy fandraisana ndraikitra mivantana avy hatrany fa sao de lefa élément nanao bibina omaly ihany mbola élément endray am'ty androandroany ty de azagaky tsika kadray ka mena caution izy zany manao an'izany mbola malalaka tsara ny lalany zany manao an'izany tsika itabatabany zay raha ilaina imenimenina an'izay apiakapeo am'izay foana izany ny re ay sary zany zao le fandraisana fepetra tamin'ireo miaramila nanao ny tsara-dalàna ireo ary tsika koa mametraka hoe manahoana satria droit à la transparence zany zo amina mangarary zany manahoana zao ny état de santé an'io tovolahy io ary ampafataro ny fianakaviany sy ny opinion publique izy olona io no nitazominareo manahoana ny fahasalamana ary inona ny soin nataonareo taminy tsy mora ne zany déchargena atao asiana décharge électrique le choc zany atao eo akaiky ny fony le zaza mihitsy le tovolahy mihitsy am'le laser de tena grave le toedra raha hoe mieritreritra nyzany very zareo avy eo anivony fitandrona ny filaminana eo manatena zany tsika eo fa izy zay fandraisana ndraikitra izay ary manatena tsika eo fa tsy hijanona am'izao ary tsy angingina fotsiny io raharaha io fa isin'izay famitorana nanteto zany nantranga tany asakaraza indresantsika teo inona mba misy tompony andraikitra mba maheno an'izany resaka ny resahana izany de andray andraikitra mikasika an'izany zany tranga zany na zalalatiana raha mbola afaka mitantara tsara mijoro vavolombelona zany satria nanaraka tsara n'le fehatra amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary maharaka tsara n'izany resaka izany zany hoe tiako tenenina sao de hoe mila fanampanazavana nareo de afaka manontany atsara fa tena à votre disposition mihitsy mitondra fanampanazavana mikasika an'le izy raha ilaina satria tena naharaka tsara de bout en bout an'izay raha nisy zay ary tena hatramin'ny raiky amby folo alina izay nanekeny lay kapitaine izay isorako eto kosa aloha le kapitaine hoe chef d'élément avy aty amin'ny RFI avy eto Antananarivo izay nanaiky hoe ao ara fa za tenako mihitsy zao nitondra tanana rehefa natao zany ny fandamina teo de za tenako mihitsy zao nitondra tanana an'io olona io izay nampijaliana io fa mbola mamo izao izy de mbola omenay sakafo angaminy aiky nge izy hoe mamo le olona any tsy tompony tenany zany fa raha tsy nisy an'io zany de tsy hay zay nifaran'io raha io am'izao tsika miteny zao ka tsika mananteny hoe tsy ho impuni le acte zany
fa raha zay impuni zay le acte de azakakitsika raha ohatra ka tsy anjakana fa tsisy an'izany tany-tandalany zany tsony fa de tany didiny besany sy ny didiny manambasy zany hoe la loi du plus fort zany de ny ataontsika hoe basy no miteny ka raha ohatra indray manko hoe erigena olona lana hoe basy no miteny de afo zay Bruno Rajonarvelo hoe andao ara zany de efa manomboka zao basy no miteny zay indray manko hafa tena tsisy adevitra indray zay fa de fa ohatrany hoe tany ataontsika hoe lalàna miaramila zany misy